Miarahaba antsika olo-pirenena malagasy izay avy eo amin'ny commission civisme migadony ity ny 20 jona izay fankalazantsika ny fetim-pirenena. Efa mahazatra antsika izany fa entanina isika zany mba hanangana ny sainam-pirenentsika mariky ny fiandrianam-pirenena io. Miarahaba antsika olo-pirenena manaraka an'izao fandarana izao ny tenako ny tokony moa zany dia afakaiky ny 20 jona zay akalazantsika ny fetim-pirenena malagasy zay taratry ny fiandrianam-pirenena ny sainam-pirenena ka mazava ho azy fa ny sainam-pirenena zany no horesahako eto. Misy karazany maro ny saina izay apetraka amin'ny trano na amin'ny tranon'olona tsotra na amin'ny trano manam-pahefana na amin'ny trano fiasan'ny manam-pahefana. Toy izao ara ny ambangovangony izany. Misy ny trano tsisy rihana, raha tsisy rihana zany ny tranonao dia mampiasa saina ianao 30 fois 45 cm izay miaraka amin'ny tahony 70 cm. Eo koa raha ohatra ka misy rihana iray ny tranonao dia 50 fois 75 cm no ampiasainao miaraka amin'ny tahony 2 metatra. Misy trano lehibe anankiray na misy étage anankoroa na misy rihana roa dia azonao ampiasaina ny 90 60 35 amin'ny tahony 1,50 m. Misy ihany koa ny atao hoe drapeau permanent na saina mahatra atao amin'ny trano-panjakana izay mirefy 90 60 35 izay atao amin'ny trano-panjakana izy io dia mirefy 1,50 m ny tahony ary fadimy farany dia misy ny oriflamme izay fotsy mena maitso ny lokony na ataonao amin'ny tsivalana io na ataonao amin'ny tsangana io dia aza adino famakiana azy fotsy mena maitso. Ary miaraka amin'ny oriflamme io tsy maintsy miaraka amin'io amin'ny trano-panjakana dia ny pavoisement izay misy 3 pièces zany ny ao anatin'ilay socle misy ale fotsy mena maitso iny izay mirefy 10 fois 15 cm ny beny ary atao amin'ny tahony 30 cm. Ary raha ohatra ka anankoroa indray eo amin'ilay pavoisement ny saina dia 30 fois 45 ny beny dia 40 cm zany ny tahony raha 2 pièces izy. Eto zany dia manentana antsika rehetra mba hanangana saina isika satria anisany fanahinao embonana ny sainam-pirenena ka ao koa isamy mifanentana isika.